Ajantsika eto ny vaovaon'ny fahasalamana fa ankoatran'ny fitsidihana orinasan'ny Floréal izay nataon'ny ministra misahana ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina omaly dia nitsidika ny orinasa vivitika indray ny ministra tamin'ity androandroany ity ny tanjona ao anatin'izao dia ny famporosehana ireo mpandraharaha vahiny hampiasa vola eto Madagasikara. Fatatsika moa zany fa miresaka fandraharahana dia zava-dehibe tokoa zany PIC zany. Hitatsika tato ato maromaro angamba ny investisseur izay tonga eto Madagasikara, maromaro zareo mieritreritra hanangana orinasa. Ka mahazava-dehibe an'izay araka an'ilay voalazako anareo dia indrindrandrindra ny famoronana asa ary koa milafy ny ekônomia mba mampivohitra ny ekônomintsika eto Madagasikara. Raha raisitsika fotsiny izao ty orinasa ity dia misy ny doavana izy ity izay mety vetaveny tsy mahafantatra azy. Kanefa misy hatrany amin'ny 1700 collaborateurs ato amin'izareo ary chiffre d'affaires an'izareo tsy latsaky ny 10 millions d'euros amin'ny taona 2017 sy 2020. Zava-dehibe zany zavatra zany ny azy ary zay no mahatonga anay miteny foana hoe tsy afaka mpandroso firenena anankiray itsika raha tsy miainga amin'ny fananganana orinasa ohatran'izao satria aingana be ny mampiaritatsika ngamba tanora daholo ireo mpiasa ireo ataontsika hoe 10% plus de 50% ireo mpiasa ireo dia tanora. Ary zay no mahasarotiny anay hoe zay fanangana asa ho an'ny tanora zay ary hitatsika amin'izao zany ny mahazava-dehibe an'izao orinasa zao ary hoezahana zay zavatra zay ho atombo ary moa resahanay eo eto Antananarivo izy fa hoezahana koa ametrahana an'izany any amin'ny faritra satria arakaraka ny fametrahana an'ireny orinasa reny any amin'ny faritra mety ihany koa mampivoatra ny faritra anankiray. Ka hoe hoe tsara izy ary aravaina moa ny raha le generaly satria malagasy izy ary miara-miasa amin'ny vahiny zay le tenenina hoe joint venture kanefa zao asa hitatsika zao dia misy ny zava-dehibe ary reharehan'ny firenena malagasy. Zay mahatonga anay tsy maintsy mijery fotony ary ihany koa miankoraze an'zareo ary tsy hijanona amin'izao fa hiezaka mandrakariva izy ametraka an'izany amin'ny toerana tokony hametrahana azy.